Manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena ankehitriny kosa dia nanao fanambarana androany ny antoko parti républicain malagasy sy na PRM ity antoko ity moa izay manohana ny fiverenana amin'ny rafi-pitondrana manaraka ny lalam-panorenana. Manohitra ny endrim-panakorontanana mety anotoana amin'ny firaisam-pirenena, manohitra ihany koa ny fitsabahan'ny vahiny be loatra amin'ny raharaham-pirenena ny PRM tarihan'ny profesora Larson Roger. Ilaina hoe ity antoko ity ny fiverenana amin'ny rafi-pitondrana manaraka lalam-panorenana, ary satria efa neken'ny fitondrana mpanantanteraka ny irosoana amin'ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity dia nisafidy ny hanohana kandida ao anatin'ny 3 ny PRM. Noho ny tery izay nahazo ary ny mpanantanteraka koa moa eto amin'ny fitondrantsika nanaiky hoe aloha ary atao ilay fifidianana efa faritra ny fotoana anaovana azy, tsika koa mahita fa ny vahoaka koa fa manomboka tsy matanty dia tonga amin'ilay kiondalana zany tsika hoe tsy maintsy tanterahana ilay izy. Nanana kandidaty koa ny PRM tamin'ny fotoan'androny izay ny tenako zany kanefa noho izay ilay foto-kevitra joroana izay dia tsy nanakasitraka loatra ny atantarahana izay fanendrena ny tenako izay ankehitriny anefa fa fantatsika hoe reo ny kandida misy tsy maintsy koa zany mba misy ny adi-hevitra sy ny fanakiroza-kevitra ka rehefa tafahoana zay tondra ny vinakasanay ny projet de société nay dia jery koa an'izay mba olona hoe mahafeno an'le masotsivana taken'ny PRM dia netefa zany tamin'ny Andriamatoa Jawary Mampianina hery zany ny safidin'ny PRM. Mikasika amin'ny retehan'nym-pifidianana izay naroson'ny senito dia ny 5 oktobra sy ny 20 desambra daty izay tafalatsaka amin'ny fotoam-pahavaratra izay voalazan'ny lalàna amin'ny feno fifidianana fa tsy tokony hanaovana fifidianana dia manana ny ambarany PRM. Raha ny tokony ho izy dia tokony hajaina daholo zany rehetra zany ary voalaza tokoa amin'ny code électoral zany, kanefa moa rehefa mbanidiny izay moa manana solotena ihany amin'ireny sokadina fijorana samy hafa reny na amin'ny CES koa dia zareo moa nanambara fa dia azo atao ilay exception ka araka ny nambarana teo hoe ko satria tsy maintsy rosoana ilay izy na misy ary izay ilay sakana tsafana mantanteraka ny fifidianana zay satria ao anatin'ny fotoana ny orana tokoa tsika izao dia tsy maintsy zany zay aloha manao aza safidy zay hoe tanteraka sa tsy tanteraka amin'ny fifidianana iny moa dia miankina amin'ny zavatra hitranga fa ny amin'izao fotoana izao zany nohony hoe tsy maintsy tanterahana fifidianana ataoko anaty faraingo sosina angamba hoe na tiana na tsy tiana satria zay moa dia davin'ny raisam-pirenena mba hivoahana koa amin'ilay krizy dia zay zany misafidiny natao fa ny tranga orina zay kosa hoe anahoana amin'ny orana mety oktobra reo dia ho avy ny orana mety asa hoe raha tsy tanteraka iny dia mety amin'ny herintaona indray ny deuxième tour tsy fantatra fa eo zany zay maingy amin'ilay petrakevitra hoe atao ilay fifidianana dia tsy maintsy zany zay mijery hoe iza ny afaka hiara-iasa sy ahafahana toanana. Amin'ny mahery afovoany azy ary mipoitra tamin'ny Ankolava Savelbert dia manamafy ny tokony isian'ny fampihavanana eto amin'ny firenena amin'ny PRM.